Mandeha opération servi dia mandeha zavokely mitondra an'le sary dia mandeha voninkazo dia mandeha ny rasa dia mandeha mpianakavy mety misy dia mankairantsika minakadarony fiangonana Kristiandriamanitra manao hoe mankane satria amiko ianareo rehetra vesara-pahoriana sy vesara-pijaliana fa hanamaivana anareo aho. Omba antsika menakavy eny tompo okarisika ivavaka tompo atogolany sofinao ihany bavakay fa amin'ny talon tanandro famindraponao izahay ho an'ny tompokolay Jean Félicien Ratefy mpanomponao nantsony ala tamin'ity fiainana ity meo miterana amin'ny fiadana sy ny fahazavana izy iombona anjara amin'ny olo-masina ary Andriamanitra any mahafakala ely ianao efa hatramin'ny mandrakizay no ambanao fitiavananay ary ny aizy narakotry ny fahatesanao anay dia lovanao toy ny mazava-tsy nanana ipsamy masoandro ny fiainana koa mba jererety mpanomponao izy napahoriana tompo ary ho izahay sy ankairezy ho afaka amin'ny aizina sy ny alahelo aterako izao fahoriana izao ary satria ny zanakao tomponay andravam-bafatesanay tamin'ny nafatesany nampoderanay tamin'izy nitsangako velona dia engane izahay manatona azy ety atany fandalovana mba tsy sara menakavo tafao naratry izay any amin'ny toerana mahafanao ny ranomasy rehetra amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatahana izany mandrosoa.
Spiritus
sendiri malah apa beda-beda. Jadi saya apa tipu selasa malam juga tidak mau membahas mana beda apa yang kita mana beda yang kita lakukan umat kita. Hari saya kami sudah bisa menjual saya sudah mengatakan saya
ratsy tsara tsy ny olona rehetra no tonga ny rano tsy ny olona rehetra no verina ary asa kristianmanitra koa tsy misy olona mamparendraiky tsara satria tsy ny olona rehetra ny marendraiky ary tsy ny olona rehetra koa zay raha fahazana mila omana ny fiainana mila omana fa tonga zao olona fa tsy maintsy omana ahoana ny fahamanasa mazava ny kristianina mila Andriamanitra mila finoana zay magnitsitsy manona fiainana fa tsy amatiny zany manonana tsy fa izy finonatsasety finonamana dikan'izay tsy maintsy manonanatsika eo anaty
tuju na tuju ni na kulit seni akan sedia era no ini jadi panduan. Satu kali zau. Rasi itu buani sunat cinta nanau. Ambil tanah tiras sunat penyenaran. Artio nasahan isikas negeri mas nama. Naga benarewari bicanggana. Avimba ate izar itu. Pamanul kai zau surnai zau antum kelas zau Félicien Ratefy panupnau. Kuara mispen pautan belajar bakam nak lima manarakas kaum bertis timbayan trokat yubi pabiftia banayana amnyala ni Kristi tumpunai Amen. Umbang skemena beneni tumpu Utang teraka kuah desani. asan datang ni fu Ifane mi tumpu ni funai. isor rekas kaum kepandeman sikit Meja seran di sana. Mereka selalu permicat mahu nim satan alalang dapat sepejar lemasna andeman sama ipan sahabat dari dasmadak zai am nyalalang Kristi tunai lainnya cepat sumar baca afat nungjit ini ulna rai setenupati yang tinanyan babel lanai tamadak zai zanya rana yang nyanjili farm tiranau manawi masna Mas nanti pada sendiri, teleponai kau tanya makan, uzana nanda sendiri, usuana nila akan kenalan itu, uzana adanya sendiri. Ini mas nak kau nari rayu orang pamasina nari itu, miantam nau izan, asam panai nau kinandulan, anamas nadit pan mizanai itu, zar batan seran Yesus Kristi tumpunai. Atam ni zebatul terjal karena najan sidapu, yang ada mu bar misotcha. Zara senamnya zuntian nanawe. Sami mandrai semina namtian areu. Fa vata kiti atulcha wanareu. Pisan cuma abang sakal dengan lain kalisis ni sotin rai. Arnam ya suntian nanawe. Samiman rai sim sudan tian ari. Pakalis wiseng rakiti. Ra yurenan paliki apa nama? Bau satu madak sai. Alat sekawan harus besum mak. Mufaimelan pautan. Apa wisau? Ufa carupan. Enggak benar ya wanita kan?
ny zanakao maty sy nitsangako velona izay ka atorodrainao ny tompony mofoantoko ny fiainana sy ny kalisiantoko ny famonjena ary velompisaorana izay fa naikona medika ijoro eto anoloanao sy anao fampompiavahana aminao ary mitala an-tanana izay mba hatambaty ny fanahy-masina iray fa mimbona anjara amin'ny vatana sy ny rany Kristy. Sarovery iray ny fiangonanao milipatra mena an-tany taovy alavirary azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ny Papa François sy ny arsevekanay Odo Maria Arsena Razanakolona ary ny mpanao raharaha masina rehetra. Matsarovy Jean Félicien Ratefy mpanomponao izay vanaotsoanao hiala amin'ny fiainana ity mba ho any aminao. Niara-ny fahafatesana salamo zanakao izy tegna ny hitsangako velona to azy koa. Tsarovy koa raha avy any fanompo-mandro nanao tena hitsangako velona sy ireo rehetra ny aloha lalana anay mba raisy izy ahita ny fahazavany ny tavanao. Mamindrao izay etra mendriky minanjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masina marivo izindenin'Andriamanitra masindao zay vadiny masina ny apôstôly sambatra ary ny masina rehetra izay netezitaka taminao tety an-tany ary araky dera sy ankalazanao n'izay amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao. Fa amin'ny alalany sy miaraka aminareo aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa amin'ny fanahy masina ny aza amboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Manaraka ny didominy mpamonjy ary isika ary efa nampianarin'Andriamanitra dia samy manao hoe ray nanendanitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny any fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ety atany tahaka ny andanitra meo anay ny naninay isanandro avelao ny fahotanay tahaka ny mialanay izay nanao rasy taminay aza velanao asa fotoamandratsy izay fa manafanay ny ratsy ray masina manafanay ny ratsy rehetra ianao ary mba faniny fiadananao ny andro iananay egnaneo ambany indraponao izay ka sady ho afaka mandrakarivo amin'ny fahotana no ilamina tso azy telitely na tohinona na tohinona eta-pendrasana ny asambarana nampanantenainao sy nitiaviny Jesu Kristy mpamonjy anay. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra tamin'ny mandrakizay. Jesu Kristy tompo ianao nilaza tamin'ny apôstôlinao hoe ny fiadanana navelako anareo ny fiadanako nomeko anareo dia aza ny fahotanay nanelika vitany menakavy ny jerena fa mifonolo ny ekolizinao ka ho sitraka ao aneny amin'ny fiadananay sampirainay araka ny sitraponao ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Omba antsika menakavy mandrakarivany eny ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka avokoa ny izany ry zanak'Andriamanitra izay manala ny fahotany zao tontolo zao mamindrafo aminay ry zanak'Andriamanitra izay manala ny fahotany zao tontolo zao mamindrafo aminay ry zanak'Andriamanitra izay manala ny fahotany zao tontolo zao metraka. Sambatra isika vavo antso ny zanakao ndia amin'ny fanasana fa ity Kristy tompo lay manala ny fahotany zao tontolo zao tompo sy mendrika idiranao ato amiko fa manomona tena ihany no fisitranao amin'ny fanahy ny vatana mandrahan'i Kristy tompontsika ane hitantsika velona mandrakizay. Amen. Petrary anareo sika kristianina katolika izay manana fahafana mandraka amin'ny no miroso manako amin'ny mandritry ny andraisantsika ny vatana mandrany Jesu Kristy dia ataony ho mitarika ty Jesy ny antsa. Ira manao hoe raha io
Koa miendrika izany raha isaorantsika ka ataontsika ny antsa ny rampisaorana izay ataony izy izy. Ni no
Sady anatanterahana veloma farany araka amin'ny fomba fanaon'ny fiangonana renitsika mandritra ny tombavaka ny kira tary ampireto valakira ataonareo hoe raha eo ampelatananao ny fanahiny
Vanyansunyana randitu umpu Mana tira sematuki zay baitsangak velona toan Kristi izy amin'ny andro farany miaraka amin'ireo rehetra nodimandro amin'izy Kristi. Misaotra anao izay amin'ny zava-tsoa rehetra namitsafa tamin'ny havanay fahavelona. Renina amantaranay fa tsara koa ianao ary miompahasaona amin'ny Kristi ny olo-masina. Eo ny vavaka izay Tompo, ko ary izay mitosaka aminay ny famindraponao mba vomidanadana ny ty mpanomponao ny varavaran'ny paradisa. Ufotra amin'ny maso anay avy sisa tavela kosa ny teny finoana mandra-pandehanay rehetra itsenan'izy Tompo sy aminy havanay. Amin'ny alalan'i Kristi Tomponay. Jean Félicien Ratefy, hitondranao any paradisa ny nanjely, hitiananao tomposoamantsarana any martyr ka hitantananao hatramin'ny Jerusalema tanàna masina, andrayanao amin'ny tononkira-taona ny nanjely. Iaraka amin'ny Lazara ilay nandra-pahiny tety antany any ianao, eo anivo ny fialan-tsasatra mandrakizay. Petrahanareo aty dia mampandroso ny filan-kevitra pastoraly hitondran'ny teny, ary rehefa vita izay dia mampandroso ny solotena ny fianakaviana. Amin'ny anaran'ny Père Curé, ny pretra vicaire miara-miasa aminy, ny filan-kevitra pastoraly sy filan-kevitra ekonomika, ny filan-kevitra pastoraly tsy ankanavaka, ny faritra ankady fotsy ary ny APV6 izay nisy any Jean Félicien Ratefy. Mijoro eto ny tenako
mitondra ny tenin'ny paroasy manontolo, mitondra ny teny fampiononana ho an'ny zanaka Ramambazafy. Namela mamy tokoa raha tompokolahy, betsaka ny soa azo taminy na ho an'ny paroasy izany na ho an'ny faritra izay nisy azy. Ka noho izany indrindra no hitenenana fa very olomanga ny faritra, very olomanga ny fiangonana, ka dia tsy misy azo tenenina afa-tsy ny teny fampiononana ho anareo izay nindaosy ny fahafatesana. Fa kosa ny fahoriana dia iara-mizaka satria anareo ny varavarana ny voahana fa isika mianakavy kosa no hitona fahoriana. Ka izay no tenin'ny fiangonana amin'izao fijoroana eto izao fa tsy misy teny lava fa dia engane lay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana izay tompon'ny fampiononana ameno izay tsy voateny teto, ary ny faritra dia sy ny fiangonana dia mitondra ny adidy farany amin'ny ratompokolahy Jean Félicien Ratefy mandeha amin'ny mpiadana. Ianareo milalà rehetra izay mitarika an'izao tompom-pivavahana izao. Andriamatoa filohan'ny filankevy pastoraly sy anareo mpikamba anaty rehetra. Andriamatoa filohan'ny filankevy ekumenika, anareo solotena rehetra avy amin'ny faritra APV Ampaty Fotsy fahaenina, ry Kristiana avo anaty kilasy tompom-pivavahana. Fafatra ny tena ary mangofotra ny lela raha mandray fitenena eto masonareo amin'izao fotoana izao. Fafatra tokoa satria tsy le raha tokony andahatra faly zany, tsy le zoko mpanalakona teny faly zany, kanefa ny angavian'izy menadahavo zanaky tonga tompolavo fa isolo tena azy ireo fa indrindra rehefa itapo aminy teny ka teny mena tokoa izy ty ka masolanga fa raha tsy nomena ho tompomanjo. Teny tsotra nefa naponainahy. Anao ny tenena zany nefa mahitanareo ray aman-dreny totsona amin'ny tany, ianareo sokopetoa ray, ianareo zandry mahaleo malasa, ianareo kibony toera, tsy maintsy mialatsiny, mialafo, miala sarofitiny tena. Satria lay tsitsy zakany teo alokam-bako tsy masaka. Avy anao metsahantsika an'ilay tsiny ama kristianina tsika, eo potsiny lakroa te amin'le Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, fa tsy misy azo an'izany tsika rehetra. Tomponahy sy tompom-bavy, teny fotsy andreto-pray amin'izao fotoana izao dia ny hoe misaotra. Voalohany dia misaotra amin'Andriamanitra anjenanahy nanome an'ity iray na ity, nandritra an'izay tena ho 70 taona teto amin'ny tany. Zava-dehibe tokoa izany satria efa voasoratra atao amin'ny le boky tsy levina, le boky nidorana efa tsy levina manao hoe 70 na 80 taona ny fiainanao zanak'olombelona. Nahatsatran'izay ny tatanay ka hoy izay hoe misaotra dia Andriamanitra amin'izany zava-tsoa nomena ho azy zany. Eny zava-dehibe izay fisaoran'Andriamanitra izay, kanefa izy moa tsy hita maso fa fantatra fa avo fipetraka izy fa hivavitry ka mijery any menakavy amin'izao fotoana izao. Misaotra anareo milalà ihany koa tarika an'izao fotoam-pivavahana izao.
Zava-dehibe amin'ny fianakaviana tokoa satria tsy dia maro fotoam-pivavahana ka hoe ireo ka mompera anankiroa vita tao hoe isaorana manokana ireo mampianakure mitondra ny teny mamy teny fananarana ho anay menaka zava-dehibe tokoa ny teny nentinao hitsaronay lalandava enganenao ka hoe laviainana eto amin'ny fitondrana ny paroasy Antanimena ity. Manaraka izany misaotra anareo tilakengy pastorat fa indrindra ianao andray matovolony tondra ny tenin'ny paroasy nay manontolo. Eny mahatatokoa fa varavarana mivoahana nanay fa miforina tena mizaka satria fantatrareo na ny tenin'ny operateur na ny tenin'ny zanany manao hoe teto amin'ny fiangonana ty tokoa no nalebiazan'ny Jean Félicien Ratefy ny fiainana. Zava-dehibe ho amin'ny fianakaviana tokoa maheno an'izany fiteny zany ary indrindra rehetra zanaka manjaka sy vitsy angamba mahafantatra an'izany hoy izay hoe misaotra anareo nampatsiahy fa na tekely aza amin'ny tatanay dia mba nampatsiahivinareo fa lehibe tokoa zava-pitrany ho an'Andriamanitra. Manaraka izany tsy hay ny angina ho antsika menakavy tongesa ka tsy isaotra ary isaorana manokana amin'izany ianareo ny ara-miasa tamin'ny tompolahy tao amin'ny radio-pirenena. Maro ianareo nitazako ivelany teo mahatsiahy tokoa ny fiaraha-miasa fahiny ianareo ka tonga tsy nisalasala tonga amin'izao fotoana manjombona ho an'ny fianakaviana izao. Misaotra ihany koa manareo mpanao gazety fa indrindra ianareo mpanao gazety zokiolona maro nafaniaraka ny ririta aminareo izy no nefa retraité kanefa tombon-dalana miasa fa isika rehetra mbola samy ho an'taona ka ika anareo ka efa naretraité azy mbola hoe lavelona fitsinjovana an'ity tany malalatsika ity. Misaotra ihany koa anareo knem de na ampianarana tompolahy. Misaotra manokana satria maro ianareo tongeto na ianareo mpampianatra ao zany na ianareo mpianatra fa indrindra ianareo mpitranakavy. Eo ihany koa ianareo mody hoe misaotra anareo kanefa misaotena dia ianareo tao amin'ny CMR any Félicien Ratefy. Izy namorona an'io kanefa isaorana ianareo ray aman-dreny zay nanaiky nampianatra zanakareo ao amin'io toeram-pampianarana zava-maneny io. Misaotra anareo mpianatra raha teo zay maro dia maro no hita eto amin'izao fotoana izao satria ekenareo ny sonataona ary mbola retiko moa reto zanany mbola neo an'izay sonataona izay ihany. Misaotra ihany koa anareo rehetra tsy ary voatanisa kanefa tsy maintsy tononona ao ny aspayeux ao ny pokotany Akafotsy Antanifotsy ary nendrenendra amin'ny polyclinique des sœurs Akafotsy zay nialana tokolany ainy tamin'ny antsofara. Eny nialanena tokoa tao kanefa na izany aza fahatanana maseraisa ary isaorana manokaneta ianareo tokony anjaitsamo izany. Ary isika vore tsy haiko ny angina ka tsy saotra ireo papa manao hoe sisaketo matoro izao to ko valiana raha matsiahy kanefa safanay teny izao fa tsy voavalinay tokoa izao zao soa lehibe nataonareo izao fa ny Andriamanitra indray manary zay manakare-pahasoavana ny mitondra soa ho anareo tsirairay aby ka misaotra tompolahy mankasitraka tompolahy. Fa kanefa farany manakitry izao fantatsay fa nivoaka amin'ny varavara-kazo na tompolahy aritra amin'ny varavara-mbata kanefa na izany aza tongety izy amin'izao fotoana izao mahatsiahy fa manana ty tamin'ity fiangonana ity tonga tokoa reto zanany aman-jafy mitondra faray velikely mifararakitra mena ny fiangonana Antanimena. Eto koa nefa ianareo dia isaorana manokana ianareo koralina zay fantatsay fa zanaka laitapo aminay tsy anonona anareo aho iza moa anareo satria fantatsy anareo fa isaky ny misy zava-miseho eo amin'ny fianakaviana Ratefy dia tsy maintsy eo ianareo koralina zay tsy hotomompana
misaotra letsivita. Manarak'izany misaotra anareo koa tompon'andraikitra isa tokony eto amin'ity fiangonana ity. Zava-dehibe nataonareo. Ao ry Sakrista, ao ny tompon'andraikitra isa tokony ka tsy voatoniko fa dia fantatsay fa dia andro atoandro be nitsonainareo dia tonga ianareo. Fantatsay fa mbola tsy nisakafo akory ny sasany fa misy vavahivety kely avy amin'ny fianakaviana re no atao solon-tsakafo mba hanala metaeta nareo. Fa atsika rehetra tonga eto dia mamerina ny fisaorana sy makatsara. Ka raha ialy eto ny vata makatsika andra tompolahy ka hoentina any amery manjoso hiditra amin'ny varavaram-bata dia ho izay hoe misaotra to fa zava-dehibe ny nataonareo. Tsy navelanareo irery zay mitondra azy any amin'izany toerana izany. Nefa fantatsay fa maro aminareo mbola andray miasa aman'andraikitra. Io mahatonga fitenenana hoe mandeha ho ny tompoko tsy taronjanona tsy lay. Fa zay afaka miaraka aminay anaty ny tompolahy miary manjoso any am-pasandaza dia raisy natanandro. Tsy afaka kosa ho tompoko noho ny adidy isan-karazany. Mahatonga fitenenana hoe ny adidy tsy alondratsy dia tsofina rano tsoaratsiny tsoarapony fa apita soa zay zavatra tokony atao ny tsiraray. Zay hoe aloha ny ravana eto anefa fantatsay fa misy mbola te handray tanana ny amin'ny mpianakaviana. Sotroray manokana eto ianareo mpanao gazety sy ianareo zokiolika. Mpianakaviana zanaky reto ray tapozy amin'ny Ratefy tony menata avy dia mbola ijoro ery amin'ny farany ery andray tanana anareo. Sy mbola mango mbola anatizany ianareo sotena rehetra zay tsy voatonona teo dia ery ambaravarana no mandray ny famangina. Zay ny hoe latoko ka dia misaotra makatitelina asamita eny Andriamanitra isika rehetra. Misaotra. Dia ombana manana ny tenin'ny ray aman-dreny izay nitondra teny tamin'ny fisaranantsika menakavy niombona tamin'izao fahoriana izao sy mifankahery mahalohana an'izao fahoriana izao. Mankahery anareo fianakaviana manokana aza misosoka ray lentsona. Ary dia mitsodrana anareo ho tonga soamantsara ny toerana izay andrasan'ny tombokilahy ny fitsanganako velona. Mitsangana ary anay mitsodrana. Momba
Get it, it's a real fun, the kind of the